Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy ireo karazan'olona rehefa manao zavatra ray dia manomboka izany amin'ny fomba feno fahasahiana sy amin'ny risy-po tokoa. Tena mafana fo tokoa izy ireo kanefa dia lasa ny ananjavony izany ary tsy tody hatramin'ny farany ilay zavatra izay natomboka. Tsarovy anefa fa ny risy-po sy ny fahasahiana ao anatinao ao no ahatonganao anomboka zavatra anankiray. Saingy ny fahazaranao amin'izany no ahafahanao manohy izany hatramin'ny farany. Eny tokoa ry mpiaino namako, marina fa mety hisy ny faharisiana sy ny fahasahiana eo amin'ny olona ray, saingy mety iovo izany anoriana any rehefa tsy nizarany nanao izany. Ny zavatra tao mandrakariva dia ho lasa fahazarana tsikelikely. Mifameno ireo ary ilain'ny olona iray izay te hanatratra tanjona. Tsy vita indray mandeha ny fahazarana fa tsy maintsy atao tsikelikely, ka ilay risy-po ao aminao ao hatrany no ilaina anatotosana izany. Aza mora kivy, fa raha vitan'ny olon-kafa moa ve tsy ho vitanao ihany koa izany? Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra amintsika, fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazahoanareo izay lazainy ny teny fikasana. Hebreo 10:9-13. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Jakoba 2:1-4. Amen. Antoko-pihira ny oby farany. Zay lay onjany fanantenana.
Ankizy mahay makato. Ny mpikarakara ity fandarana tokana ho an'ny ankizy ity dia faly miaraba-tsika ankizy rehetra. Mahafinaritra neny miaraka aminareo ankizy. Fiaran-dalamby mananika tendrombohitra no andehanana mandritry ny adiny iray raha te ho any amin'ny tanànan'ny Gertrude isika. Miloko maitso tsara tarehy ny tendrombohitra rehetra izay jeren'ny maso. Mahafinaritra ny voninkazo rehefa mamelana ary tena mbola mahafinaritra ihany koa ny olona any amin'ny Gertrude satria rehefa mifanena dia mifampiarahaba na dia tsy mifankafantatra aza. Misy resaka ohatr'izao enoinao rehefa mifanena amin'ny olona anankiroa ianao. Eno ene Velomo Rose, manao ny Edouard? Feno ny akokelan'ny lala voafoy aho. Valo no isany, sisa sinsisy. Ay, izay no ela rakizy fa aleo eno itsika amin'ny tantarany toyny. Alefaso ry lany tantara fa efa te hainy ny ankizy Tsiky manova zavatra. Tantara narindra ny anitra ny Irina Arivony, andrenisana ao an'ny Fanja, Danta, Zoanitra ary Samina. Mba andraso akery Gertrude fa maninona tsy nandrasandry nefa miaraka andrava ataotsika. Ka everiko hoe mbola manadio trano ndry dia lasa sady nandeha aingana be koa fa so dia tratra n'le wily iny. Tena tsy tiako mihitsy mahita n'iny Rose. Ny azy ange fa fanao iny raha vao tezitra indry dia vao maika ataony. Aiza veky omeny anaram-bositra indray ka tsy ndrirery ange no ataony an'izany fa ny ankizy rehetra. Isakino anaram-bositra ataony anarandry. Lazainy hoe raha sosisy teo ny anarako. Tena tsy tiako mihitsy ny atao an'izany. Raha sosisy fa manidina hono eky. Aza mirarahan'izany Gertrude no anarandry dia izay fa aza mirarahan'izany. Miaraka ataony hoe Betsilo. Betsilo? Fa tsy rarahako. Rose ny anarako fa tsy Betsilo izany. Alazako amin'ny dadanay fa aloha ihany any anao an'izany. Eny ary raha rivandray ivily eto masotondry. Masotoaky Rose fa naninona vetivety teo Gertrude fa misy marary anao angasa maninona ianao fa maninona ianao? Tsy marary fa tsy raro ny tondrony. Ninona ny tsy rariny? Vonoko indra hitako. Tena mitsara mihitsy tsy rariny. Fa ahoana iza ny vononao raha hitanao? Fa ino ny tia mahazo anao Ano ili fadisona. Nahoana no ampijaliany. Isaky ny hitany dia tomo foana. Zany dia omeny anaram-bositra hoe rasosisy. Tsisy an'izany Gertrude. Tena tsy tiako mihitsy izany raha olona. Efa nitrangako ny lela ihany koa aloha tamin'ny maraina sady nanaovako tarehy ratsy be mihitsy Gertrude no tsara aloha Tadidinao moa ny tantaran'i Jesosy? Tsy tadidinao angaha fijaliana sy ny fampahoriana azo an'i Jesosy Nefa Jesosy nanao soa mandrakariva tamin'ny olona rehetra na dia ny olona tsy tia azy aza. Nanasitrana ny marary izy, nanangana ny maty izy, nanome sakafo ho an'ny tsy manana ihany koa na ny tia azy na ny tsy tia azy. Angaha Jesosy nisy nanome anaram-bositra. Zao tena nisy mihitsy ary miaramila no ny teny ratsy an'i Jesosy.
nefa tsy namaly izy na dia kely azy e. Jesosy anefa zanak'Andriamanitra, olona manamboninahitra, mpanjaka. Tsy namaly izy fa nivavaka ho an'ireo olona nanao ratsy azy ny nataony. Ka zao rery Jertria, mivavah ho an'ny Wily moa izy teo. Aza manao ratsy azy ianao fa mivavah ho azy. Zay zany zanako zany a. Ye, andraso fa samy ho any am-pianarana e. Manao ano Wily? Manao ano? Antomitsiko be. Manao ny Jertria. Fa ina mampianahana ny Wily? Andao aingana fatara fidirana eo. Iny misy mofo omeko anao fa nataony neninay anankiroa no mofoko. Tsy laniko fa omeko anao ny anankiray. Ty Wily a. Ye, misaotra Jertria. Tsisy fisaorana. Neny o. Nandresy a. Nandresy. Miady anga ianao e. Tsika kely fotsiny nataoko tamin'ny Wily masika be indry neny de lasa tsara fanahy be izy a. Zany. Lasa mpinamana zao zay sady tsy nanaovako tare ratsy tsony izy neny a. Tsy nitrangako lela tsony izy fa tsikitsikiko. Zany o? Ay ve, tsara zany. De no neny tsy manome anaram-bositra tsony Wily. Hoe raha sosisy. Fa efa Jertria zao ny etsony anahy de lasa mpinamana be zay da. Hitanao zany, tena nandresy marina ianao. Tena nandresy a neny a. Misaotra neny fa tsara be ny torohevitra nomeny neny omaly a. Tsy ho an'ny Jertria ihany ndraiky izy ny lesona tsara izay inontsika teo, fa natao ho an'ny ankizy rehetra izay neny tomitara. Mahazo tomandrankariva raika izy maneho toetra tsara, na dia misy namana heverintsika hoe mahasosotra be mihitsy aza. Mivavah ho azy, tenenao amin'i Jesosy rehefa mivavaka ianao fa anampy anao i Jesosy io haneho toetra tsara amin'ny olona rehetra. Zay amin'ny manaraka indray io. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity indray. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitanjo. Milohan'izany dia manasanao zay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro ho amasinina ny eny anaranao, atao any sitraponao ity atany tahaka ny eny an-danitra. Ny voninahitra, ny aja, ny saotra, manontolo, tsy misy anombinana ho anao rery ihany mandrakizay, fa ny fahasoavanao no angatanay mba ombanay sy ampianatra anay ny sitraponao. Hanokatra ny teninao zahay, hianatra zay tianao lazaina aminay. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavantsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Rehefa mahita ireo faharatsiana izay misavovony eto amin'ity tany ity ianao, eny na ny tenanao azy ny tenako dia
gaga fa mirona amin'izany fanaovan-dratsy zany ary mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra foana dia lasa saina ianao hoe avy aiza ary ty faratsiana eto an-tany ity. Tsara ny alalantsika fa tany ambolohany ireo razambentsika dia nanana ny zavatra rehetra nasambatra azy. Nahita fifaliana tao anatin'ny vatana tonga lafatra sy ny fahasalamana ara-tsaina tanteraka izy ireo. Nyaina tao anatin'ny zaridaina tsara tare. Zay tokantranony teo anivon'ny tontolo tsy nisy tsiny. Ary azonao amarinina zany eo Genesis 2:2-5. Tantaran'izany ny tenin'Andriamanitra Genesis 2:2-5 sy Genesis 1:1-5-7. Genesis 1:1-5-7. Nampanantena taranaka ho azy ireo Andriamanitra sy saina afaka mamoron-javatra ary koa ahita fahafampo amin'izany rehetra zany ao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra nahary azy. Nyaina tao anatin'ny fiarahana ny fanatry tava tamin'ilay Andriamanitra nahary azy Adama sy Eva. Tsy nisy soritra na aya na tahotra na aretina zay afaka nanisy pentina ny androm-pifaliana izy mivady na kely aza. Fiainam-pahasambarana mandrakizay no nyainan'izy ireo raha toka tsy nyain'ny feo an'ilay ratsy tsy ankatony fandrarana nataon'Andriamanitra izy mivady. Betsaka ny mametram-panontaniana hoe ahoana ary ny nampivadika izao tontolo izao tampoka ho lasa toerana feno fahoriana sy loza. Ny 2:2 ao amin'ny bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly no ahitanao azy. Ny 2:2 amin'ny bokin'ny Genesisy no milaza ny tantara anankiray manontolo momba ny fomba nidiran'ny fahotana teto amin'ny tontolontsika. Azonao vakiana manontolo zany fa ho tantaraka anao ny zava-niseho. Izahako fitinina vetivety aminao ny zava-nisy. Rehefa avy nametraka tontolo tonga lafatra Andriamanitra dia tontolo izay ny foroniny dia tonga tao amin'ny zaridaina ny Edena ny devoly mba haka fanahy any Adama sy Eva ilay razambentsika voalohany. Dia namporosihana izy ireo tsy ankatoa ny pahary azy. Nametrahany fisalasalana tao anatin'ny saina izy ireo. Nomen'Andriamanitra fahalalahana no safidy malalaka raha teo moa izy mivady. Noferan'Andriamanitra ho teo amin'ny hazo anankiray tao an-jaridaina ihany koa nefa ny faritra hazo ny devoly iasana hitsapana ny fatokiny izy mivady. Tsy ny ho hazo io fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra moa dia fa nampitandrina azy mivady reto mba tsy hanatona an'izany hazo zany mihitsy na inana mivoany satria ho faty izy ireo raha vao tsy mankatoa zany baiko zany. Zay le fitsapana nandalo teo amin'ilay hazo voarara nefa Eva indray andro. Dia nalefa ny devoly avy hatrany varomaizina nataony. Dia nilazainy hoe nandainga taminareo Andriamanitra fa tsy ho faty zany ianareo raha mihinana ny voan'ity hazo ity. Fa ho tonga endry tahaka an'Andriamanitra azy nareo ary ay mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Loza nefa no niseho fa indro Eva nanaiky ny fandrebirebeny rehefa avy nanaiky ny resaka taminy. Dia nanaraka an'izany koa Adama no ny fitiavan'ny vadiny na dia fantany aza fa nanao tsy nety ny vadiny dia aleo ny ara-maty amin'ny vadiny. Dia nanandrana tamin'ilay voankazo voarara ary nanapaka ny fatoram-pahatokiana sy ny fankatoavana tamin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia tsy miova. Fahafatesana no tambiny ota. Simba nanomboka hatreo ny zavaboary rehetra. Ny anapaka an'izao tontolo izao no drafitr'Andriamanitra ho an'i Adama sy Eva ho mpitantana ny voarin'Andriamanitra araka ny voalazo amin'ny Genesis 1:1-5. Genesis 1:1-5. Zao ny fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Indrisy anefa noho ny nanapahany izy mivady
ilay finoanan'Andriamanitra ary nifidianany ny devolo mpitarika vaovao tamin'ny alalan'ny safidy nataony dia very ny fahafahany izy mivady nanapaka izao tontolo izao. Ary lazainy devolo mihitsy aza fa azo zao tontolo izao ankehitriny miezaka arak'izay tratrany izy hanandevozana ny olona manaky azy. Isika dia raha malala fa Andriamanitra ny namorona zao tontolo izao. Satana dia mpandainga, mpisandoka. Imbetsaka isika no tojo fotoana aniritsika anao zavatra feno fitiavatena, feno abibiana mihitsy, na dia mifanohitra amin'izany aza ny tena tiatsika atao, izay ilay natiora mpanota efa lasa fiainana mihitsy. Inona ny antony ianao? Satria ilay fahavalo tsy hita maso dia ny devolo zany miasa mafy mba handavona ny olona eo amin'ny lafiny ara-pitondratena. Ary izay natonga Jesosy ny teny hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Rehefa mamaky ny toko 7 amin'ny Genesisy ianao dia ahita fa ny fahotana natonga ny Adama sy Eva niafina n'Andriamanitra tamin'ny tahotra. Nisy fiantraikany tamin'ny voary rehetra ny fahotana. Lasa naniry tsilo ny voninkazo, lasa karakaina ny tany, lasa namizana ny asa tany. Nanomboka namely tamin'ny fotoana tsy nampoizina ny aretina. Nampitombo ny fahorian'olombelona ny fialonana, ny fankalana, ny fitiavakarena fatratra. Ary ny tena loza tamin'izany rehetra izany dia tonga niaraka tamin'ny fahotana ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambiny ota. Tsy marina velively ny zavatra nolazainy Satana tamin'ny Eva hoe tsy ho faty tsekory ianareo. Sao faty isan'andro isaka ny segondra iny dia misy olona maty. Zany no anaporofonsika fa mpandainga Satana, mahagaga fa dia mbola misy ny manaraka sy manompo azy ihany. Manasa antsika mba tsy hanaiky ho rebirebe ny tahaka ny razambentsika. Aoka tsy ho voafitaky Satana fanondrony isika. Na manao ahoana fandrabirabiana ataony antsika. Mazava fa mpandainga izy. Jesosy mihitsy niteny fa rainy lainga izy. Ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra, ny fanekenao ny planiny famonjena izay nataony ho an'ny fiainanao manokana, izay ihany tsy ambaratelo afahanao miady tsara, miady atao amin'io fanahy ratsy eny amin'ny rivotra io. Ho toizantsika amin'ny manaraka ny fiarah-mianatra. Fa angatahana ianao handray fanapa-kevitra, na dia malemy efa simba ny fahotana aza, mba hiandany tanteraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Amen. Arena ny fahasalamako. Arena ny fahasalamako. Famelabelarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa ahatonga Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Atolotry ny onjam-peony ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Ziksoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson. Manolotra ny araba amintsika tsirairay avy indray ny tenako tsy iza fa dokotera Iva Ravelson izay filoha-mpanorona ny ONG Ziksoab manaraka trany ny conférence ara-pahasalamana eto amin'ity onjam-peo AWR ity isika nampitondrena ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Androany isika dia lohateny mahafinaritra mihitsy no resantsika hoe misakafoana tsara. Misakafoana tsara. Ahoana indray zany atao hoe misakafo tsara izany? Ny sakafo dia fantatsika loatra fa ilaina mba hahatonga antsika hanana fahasalamana tsara. Fa ny tsara ho tadidiana eto raha mahay misakafo isika dia tsy hiazakazaka ny fanterana. Ka atao ahoana ny sakafo tsara mba hahatonga antsika hanana an'izay fahasalamana ary tsy ho antitra vetivety izay. Reto zany misy zavatra zay
hozaraiko aminao a mba hahafahanao manatanteraka an'izany. Voalohany a dia natao hoe aliment équilibré, zany hoe sakafo mifandanja. Raha tianao no salama sy ela velona, ny antsasaky ny sakafo anlovianao a dia légume sy fruit avokoa. Ny antsasany mahery mihitsy raha azonao atao de légume sy fruit avokoa, ary raha azo atao a dia légume tsy nandrahoana. Zay ny antsasaky ny sakafo. Ray vilia zany a de ny antsasany zany de zay daholo. Ny ampahefany dia ny atao hoe céréales. Ny céréales zao na io vary, na io pâte, na io flocon d'avoine, na io ataotsika hoe katsaka, mangahazo, sisa. Reny zany céréales. Ary ny ambiny a zany hoe any amin'ny latsaky ny ampahefany sakafo hoantsika any zany a dia ny viande sy ny substituany, zany hoe ny fatimbiby sy ny substituany. Zany hoe raha ohatra ka olona mihinan-kena ianao a dia hena zany io, zany hoe fatimbiby zany io. Fa raha ohatra anao tsy mihinan-kena na tsy mihinana fatimbiby de les substituts, ohatra ny hoe ny voamaina, ny soja sy ny isan-karazany. Io zany a lay atao hoe alimentation équilibrée, mila mifandanja io. Raha lasa be loatra ny hena ohatra ho an'izay mihinan-kena dia tsy fandanja ilay équilibre. Ny faharoa dia ny atao hoe alimentation variée, zany hoe miovaova, tsy karazan-tsakafo ray foana no hoanina. Ohatra zao anao miteny hoe za de hihinana légume de ny anahy karoty ihany légume hoaniko, fa za tsy hihinana ankoatran'izay, de tsy varié zay. Fa tsy maintsy ataony ohatra hoe androany mihinana karoty, rapitso mihinana ovy, avakapitso haricot vert sy ny sisa. Zany hoe zay le atao hoe varié. Ilaitsika mihinana sakafo varié, tsy karazan-tsakafo ray foana. Ny fahatelo dia alimentation frais et en bonne qualité. Ity de zavatra manahirana mihitsy eto amin'ity tanindrazantsika ity, satria vokatry ny fahantrana de ny olona zany mividy sakafo de zay azona sakafo betsaka no hoanina, zay ny tadiaviny. Raha ohatra anao mahita tokona akondro, raha akondro anankitelo eo kanefa 5000 francs, kanefa akondro tsara, tsy aleo ve mihinana an'izay toy zay misy akondro eo akaiky eo 5000 francs ray kilao fa tena akondro efa simba daholo. Eto zany a de tena ilaitsika manao fanapahan-kevitra ny hihinana sakafo frais. Raha ny tena azo atao a de voanotazana mihitsy na voanalaina, reny zany a ny atao hoe sakafo frais. Fa ankoatran'izay, ny sakafo voahodina, io de tena zava-doza mihitsy. Be de be ny sakafo voahodina, ary ireo havatsika malagasy zay mipetraka ny ampitan-dranomasina dia mahatsiaro mihitsy ny ty tanindrazantsika tia ny amin'ny kalitao tsara ny sakafo eto. Fa zareo any tsy mba afaka mihinana an'ireo sakafo zay hoanitsika eto fa efa voahodina daholo. Aizaka hihinana katsaka ao anatin'ny boaty be misy rano no hoanina, ohatran'izany zany lay atao hoe sakafo voahodina. Na hihinana voatavo anao de voatavo anatin'ny boaty, na hihinana voatabia anao voatabia anatin'ny boaty. Tsy de mahita loatra lay atao hoe aliment frais zany, zany hoe sakafo zay mbola tsy nisy fikarakarana na fanodinana natao azy. Inona koa ny atao mba hahafahantsika mihinana sakafo tsara, mba hanatanteraka an'izay atao hoe bien manger na hoe misakafo tsara zay? Aloha iezahana ny tsy hihinana zavatra be loatra. Raha ohatra tsy misakafo be loatra isika, be loatra zany sakafo hoantsika, dia ho avy ny atao hoe excès de poids, ary ny excès de poids ny atavezana dia hitondra aretina, ary ny aretina dia hitondra ny fahafoezany androm-piainana. Eto zany de tiako mihitsy ny iteny an'ity teny ity, satria ankehitriny araka ny resahako tany aloha de ny tendansy-ny olona, ny fironana ny zao tontolo zao de mihinana sakafo be kaloria. Zany hoe tiany olona mihitsy mihinana an'ireny, kanefa inona ny zavatra fantatra, reny sakafo be kaloria reny a
dia sakafo izay mety tsy ho feno otrikaina araka ny tokony ho izy. Ary zay ny antony tokony hinanantsika ara-dalàna. Eto dia manosokevitra anao aza atao feno kaloria ny sakafonao, fa miezà mihinana sakafo zay ambanimbany kokoa ny kaloria ao anatiny. Ohatra hoe ny pâte alimentaire sy ny vary isan-karazany dia sakafo zay tena be kaloria mihitsy izy ireny. Raha tianao ny ampiena ny kaloria hoaninao zay mety ampatavy anao sy amparary anao rapitso dia ny pâte alimentaire sy ny vary de solo legioma zay kely kokoa ny kaloriany. Ary indrindrandrindra ireny voankazo ireny. Ina koa ny tsara ho fantatsika amin'ny atao hoe mahaiza misakafo. Alao foanana ity goûter sy ny grignotage isan-karazany ity. Reny zany de tena tsy mahasoa. Ny olona manao goûter ireo de olona tsy mahay misakafo ireo. Zany ny azo lazaina. Tena raha fahasalamana ny resahana, ny fanaovana goûter de tsy fahaizana misakafo mihitsy. Ka zany dia tena tokony ho ajanontsika zany fahazarana zay ratsy zany. Zao ndray ho resantsika ny atao hoe chrononutrition. Zany hoe raha tiatsika ny tena hoe mahay misakafo dia tokony ho fantatsika hoe fotoana manahoana ny sakafo anatsika. Raha jerena ny andro ray manontolo torohevitra moa ny ananty dia tokony sakafo be gras zany hoe sakafo misy lipida zany no hoanitsika maraina. Ary sakafo ahitana lipida, protide, glucide no hoanitsika amin'ny atoandro. Ary sakafo faran'izay maivana no hoanitsika amin'ny hariva. Ary ny tena tsara mihitsy aza dia tsy misakafo mihitsy ny hariva. Inona ny torohevitra tokony ataotsika amin'ny atao hoe mba hafahana manatanteraka an'izany hoe mahaiza misakafo izany. Voalohany tsara mandrafitra calendrier, zany hoe tablon-tsakafo zany ao an-trano ao. Tonga de fantatra mihitsy hoe reto daholo ny sakafontsika amin'ny herinandro ity ny alatsinainy zao, ny talata zao, ny larobia zao, ny lakamisy zao sy ny sisa. Zany hoe efa fantatra mialoha ny sakafo hoanina mandritra ny herinandro. Inona ny anton'izany? Izany dia ahatonga antsika hiala amin'ny atao hoe sakafo zay tsy miovaova mihitsy, fa sakafo ray foana no hoanina. De rehefa manao ny calendrier io tsika dia hiova matetika ny sakafo hoantsika de ho avy ny atao hoe variété sy ny équilibre. Ary indrindrandrindra miady amin'ny atao improvisation io. Satria tsika rehefa tsy manao calendrier de rehefa miantsena de nandray le zavatra viditsika omaly any mbola viditsika androany. Zay dia tsy mety izay fomba fiaina izay. Inona ny zavatra azo resahana ihany koa, ny torohevitra azo resahana mikasika an'ity mahaiza misakafo ity, de tadidio ny zava-doza amin'ity fandrahoan-kanina ity. Zava-doza amin'ny lafiny ray ny fandrahoan-kanina, satria ny fandrahoan-kanina dia mitarika fahampotehany sakafo. Simba daholo ny nutriments na ny otrikaina ao anatin'io, indrindrandrindra ny vitamine. Simba. Ary fantatra fa ny fandrahoan-tsakafo ao anatin'ilay atao hoe température élevée de tena manimba sakafo mihitsy, dénaturé mihitsy, lasa miova mihitsy ny firafitry n'ilay sakafo. Ary eto dia tiako manamarika fa anisan'ny fandrahoan-kanina anisan'ny ratsy indrindra ny atao hoe grillade. Satria rehefa manao grillade tsika dia mamokatra radicolibre be mihitsy. Ary zay radicolibre zay dia tsy ahasalamantsika velively mihitsy. Ary eto dia lasa fahazaran'ny olona koa ankehitriny ny mampiasa an'itony atao hoe micro-ondes itony. Io fampiasana micro-ondes io dia tena zava-doza mihitsy amin'ny firafitry ny sakafo. Satria miova mihitsy ny firafitry ny sakafo rehefa atao ao anatin'ny micro-ondes. Raha tiatsika ny ho salama sy ho ela velona dia aza de mihinana sakafo
atao grillade zany a na ny endasina ary indrindra ny fampiasana ny micro-onde ny fampiasana afo indrindraindrindra meteza ny hihinana sakafo tsy nandalo afo fa efa maro ny olona nahita vokatsoa am'izany fihinanana sakafo tsy nandalo afo izany. Ny atao hoe mahaiza misakafo ihany koa dia ny fisafidianana. Matetika atsika rehefa misakafo dia misafidy ny tsiro ary ny fofona manitra be zany tsara be zany de reny matetika mitarika atsika misakafo hoe ny plaisir zany no miantoka fa tiako ny hitarika atsika amin'ny fomba fijery anankiray aza ny tsirokanina sy ny plaisir na ny fafinaretana ny fisakafoanana no mitarika anao amin'ny safidiny sakafo. Ary matetika reny sakafo zay mitarika atsika amin'ny atao hoe tsirokanina reny dia ahitantsika ny siramamy, ahitantsika ny sira sy ny menaka isan-karazany. Ka ny torohevitra zany dia meteza mihinana sakafo naturaly dia asivo kely citron izy na voasarimakirany raha ohatra zay mety atonga anao mba hanana fahazotokomana kokoa. Ny mahaiza misakafo dia ilaitsika ny mitsako tsara, ny mitsako tsara ny sakafo zay hoantsika. Zay olona te ho lava velona de misakafo arakaraka ny tsakonao ny sakafonao mahalava velona anao, fa arakaraka ny anaovanao telomoka ny sakafo ny afoy andro iainanao. Ankehitriny dia betsaka mihitsy ny fahazarana am'izao andro moderna misy atsika zao. Ny zava-misy dia voamainka lasa tsy misy otrikaina loatra ny sakafon'ny olona am'izao fotoana zao. Satria inona ny antony mahatonga ny sakafo lasa tsy misy otrikaina loatra? Voalohany ny méthode de culture zany hoe fomba nambolena anazy. Nampiasaina daholo ny pesticide, ny fongicide sy ny zezika karazany isan-karazany zay mety animba n'ilay rafitra n'ilay sakafo aty aorina. Fa ankoatran'izany de ny méthode d'extraction izy ny fomba fiteny. Io moa zany lay atao hoe raffinage. Ohatra zao ny fitotombary. Hafa mihitsy ny vary izay ny tototanana sy ny vary ny totona tamin'ny machine tsy mitovy ireo. Ary indrindrandrindra ny fampiasana ny température amin'ny méthode d'extraction moa zany resantsika eto. Ankoatran'io de ny cuisson, io moa zany vao nyresantsika teo. Tena fadio mihitsy mampiasa micro-onde ny friture isan-karazany. Zay ny hoe fomba afanendasana. Ary io ny lapoary manomboka eto. Fa alao vilany ihany raha ohatra tsy maintsy ahandro hanina de alao mba vilany fotsiny zany mijanonao. Fa ny frity ny zavatra reny de tena manimba ny kalitao ny sakafo mihitsy. Ary eo indrindrandrindra ny méthode de conservation. Zany hoe lasa simba ilay sakafo satria misy produit de conserve, zany hoe misy fanafody na singa izay hiterizana an'ilay sakafo reny. Raha ohatra raisitsika zao ny olona maty, ny olona maty zao asiana formol mba tsy ho lo aingana ilay faty. De manao an'ilay produit de conserve, anisan'izany formol. Ka ankehitriny dia lasa tsy sakafo naturaly tsony no an'ny olona satria miazakazaka amin'ny reny atao hoe sakafo izay voahodina ireny. Tiako ny hitarika atsika mandrakariva ny amin'ny fanapahan-kevitra mba hanana fomba fisakafoanana tsara. Eto dia vokatra zay karazan-tsakafo ankehitriny zay dia lasa tsy ampotrikaina ny olona misakafo zay hoanina na de be calorie azy. Ohatra zao ny bara chocolaté, zany hoe barana chocolat. Reny moa zany tena fanao ny olona mihitsy mihinana an'izy reny amin'izao fotoana satria tena be mihitsy ny calorie ao anatiny kanefa zara raha misy ny otrikaina ao anatiny. Feno calorie fotsiny le sakafo fa zara raha misy otrikaina. Zany zavatra zany de tena zava-doza amin'ny fahasalamana. Tena zava-doza amin'ny fahasalamana ary mitarika karazana aretina sy fikorontanana maro amin'ny vatatsika. Anisan'izany ny inflammation, ny trouble na sommeil, ny trouble amnésique, zany hoe tsy fa trouble na mémoire moa filazantsika azy, ny trouble d'humeur.
be debe ny olona de tratran'io vetivety eo de faly vetivety eo de tesitra vetivety eo de faly vetivety eo de tesitra reny atao trouble d'humeur ny trouble digestif mbetika mitohana mbetika mivalana mbetika mitohana mbetika mivalana reny rehetrarehetra reny dia vokatry ny sakafo izay tsy voalanjalanja ary indrindrandrindra sakafo be kalori loatra kanefa tsy misy otrikaina firy ka anjarantsika zany ny manao fanandramana mba atonga atsika hanana ny atao hoe fahasalamana tsara ary hitarika atsika any amin'ny fahaelana velona izay indray zany ny azoko menantsika amin'ny ity andro fahefatra itya zay nijerentsika hoe mahaiza misakafo ety ampamarana moa zany de omenantsika ny laharany tarbi zay azahoana ny tenako 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 mandra-pioana tompoko. Ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Toetrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny Paka na ny nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egipta tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny tana maherin'Andriamanitra. Amin'tian'io tia dia faly miona aminao ary miara-mianatra aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Mampita ny fanilo zay ny lohateny menandresitsika anio. Mampita ny fanilo. Arak'izany lohateny zany dia azotsika an-tsaina ny tinambara.
tsy tian'andriamanitra ho very andalana ny lesona sy ny fanandramana lehibe nataony zanak'Israely niaraka taminy, indrindra fa nanafahany azy ireo tamin'ny fanandevozana naharitra ela teo ampelantanany Egiptianina. Dia nanome baiko Andriamanitra ampitany fanilo amin'ireo taranany amin'ny fampahafantarana azy ireo ny fomba nitondran'Andriamanitra azy ireny tany aloha tany. Fanandramana tsy azo adonoina izany, mila ampitaina mitaranaka amin'ny fandimby izany, mba ho lesona ho azy ireo ihany koa izany hoe Andriamanitra afaka manafaka, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny nomeny ary tsisy olana amin'ny fahalam-potoana. Ny fahalam-potoana dia tsy mahatonga n'Andriamanitra hiova. Ny olona miova, fa Andriamanitra tsy miova, fa izay nekeny dia tanterahany. Ary indrindra nanafahana azy ireo moa tsy ho andeviny Egiptianina. Ary misoratanao amin'ny Baiboly ireny fanandramana mahery vaika ny lalovan'ny zanak'Israely ireny, izay nirahana tamin'Andriamanitra. Azavain'ny mpanao salamo ny fomba ahafahany zanantsika mba fantatra n'Andriamanitra sy ny fitiavany, satria mandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika eto. Zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 570 ka ny 4. Salamo 570 ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Zany ny planin'Andriamanitra izay tiany ho tanterahana amin'ny alalantsika. Ny taranaka rehetra izay mifandimby zany dia samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Mila mampita fanilo amin'ny zanany ny ray aman-dreny, fa tsy hoe zany ve dia tsy ho hain'izy ireo hoe mba hanjaran'zareo indray zao no manao zay tokony ho fantany, mianatra zay tokony ho hainy, manaraka zay tokony ho ataony, nataontsika ka tsy ho vitany ve? Tena fahotana lehibe zany. Tena mila mampianatra isika, mampianatra. Zao voalaza ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 9. Deutéronomie 9 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raisintsika ny 7 manaraka. Deutéronomie 9:7 manaraka. Dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Ahoana hoe ampianaro tsara? Izy tsy hoe ampianampianaro mba resadresao eny, fa ampianaro tsara ny zanakao zany. Ary resao amin'ny fotoana rehetra, na mipetraka ao an-tranonao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, fehezo famantarana eo amin'ny tananao, ho fe fampatsiarovana eo ambony andrinao, soraty eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Mazava izany toromarika ao amen'Andriamanitra izany. Tsy zara raha mampianatra, na mampianampianatra, na mitataratara kely fotsiny averina ihany, fa tena mampianatra ary manao amin'ny fomba rehetra atsiarovany zanantsika an'izany mihitsy azy, arak'izay fa novakitsika teo. Natao ifampiresaka momba an'Andriamanitra sy ny asa mahagaga nataony, ary ny fampianarany ny fianakaviana tsirairay, mba hampitana ny fahalalana ara-Baiboly amin'ny taranaka manaraka. Ny tsy fahampiany izany no miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina atraizatraiza amin'izao fotoana. Hatrany am-piangonana, ary tsy nanao ny adidy ny fiangonana amin'izany lafin'izany. Mamory olona isan-kerinandro fotsiny any am-piangonana, fa tsy mampirisika ny olona hanao an'izany fampianarana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany any atokantrano, hanao fitaom-pivavahana mihitsy isa-tokantrano, anatanterahana an'izany. Zao voalaza ao Exodosy 12:4 sy ny manaraka. Exodosy 12:4 ka hatramin'ny 17. Ary hitandrina izany zavatra izany ianareo, ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay.
ho anisa taranak'ireo mandrak'izay ary efa tonga any amin'ny tany izay nomeny Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo dia tandremo izany fanompoana izany. Tena baiko mihitsy nomen'Andriamanitra. Ary raha manontany ianareo zanak'ireo hoe inona no atao izao fanompoana azonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska an' Jehovah izay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao an'izany arak'izay nandediny Jehovah any Mosesy sy Arona nataony. Inona no hevi-dehibe resahana ito? Indray aman-dreny no mpampianatra voalohany teo anivon'ny zanak'Israely. Ary baikon'Andriamanitra ny nanaovana an'izany dia natao hanambara ny tantaran'ny Eksodosy. Ny hoe Eksodosy moa na fanafahana, fahafahana, nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanadevozana tao Egipta. Natao hitantaran'izany sy hampianatra an'izany amin'ny zanan'izy ireo. Tsy natao ho tantaraina tahaka ny zava-nitranga fahiny teo amin'ny tantara fotsiny, antitraterina re zany tompoko, fa natao aseho toy ny fanandramana ny ainan'izy ireo manokana mihitsy. Ekena fa ny taranaka amin'ny fandimby aty aoriana dia tsy ny aina mivantana, saingy ny fanandramana ara-panahy amin'ny fanafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotana isan'andro. Ny fahagagana ataon'Andriamanitra amin'izany dia tsy mijanona mihitsy tompoko, ary azo tantaraina tsara amin'ny zanantsika, fanandramana ny ainantsika. Nandritra ny fankalazana natao zany isa-taona dia mandray ny toeran'ireo razambeny izy ireo, ary velomina sy iainana indray ny tantara. Tsara ny manamarika moa fa mbola tao Egipta ny zanak'Israely raha mbola tavela tao izy ireo no nasaina nankalaza ny fanafahana azy ireo sahady tamin'ny fanandevozana Egiptiana. Fanehoana finoana zany, fanehoana finoana zany fa tena hanafak'Andriamanitra. Rehefa nahazo ny toromarika izy ireo dia voalaza ao amin'ny Eksodosy 12:7-20. Eksodosy 12:7-20 dia voalaza fa niondrika ny olona ka nivavaka. Rariny loatra izany. Ho andreo izay voafatotra teny am-ponja nandritra ny taona maro, na koa nandevozy ny fahantranana ny toe-javatra samihafa nandritra ny fotoana ela, ka afaka tamin'izany dia mahatsapa tsara mihitsy ny alehiben'izany atao hoe fanafahana izany. Ary mihoatra noho izany ny olona anankiray izay nandevozy ny fahotana nandritra ny fotoana ela, kanefa afaka tamin'izany dia hiondrika ary hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, angataka amin'Andriamanitra ihany koa mba tsy ho tafaverina amin'izany intsony. Avy eo moa dia anaraha ny toromarika momba ny Paska izany toe-javatra izany. Ka ny Paska dia averina fa fahatsiarovantsika mandrakariva ny fanafahana nataon'Andriamanitra antsika tamin'ny fahotana. Satria efa nianarantsika teto fa maty Kristy, Paska ho antsika. Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia dia ampatsiahivina ny Israelita mba hilaza ny tantara toy ny toe-javatra nandalovan'ny tenany manokana mihitsy, izany hoe velomina mihitsy izany ilay tantara. Ary fanaon'ny ekipa mpilalao tantara eto amin'ny AWR moa ny manao an'izany rehefa mampita hafatra amintsika izy na mampita lesona, velomina mihitsy ilay izy, ary zany dia manamora ny fampitana ny zava-niseho ny lesona tiana ampitaina amintsika. Henoy tsara inge na hiarantsika mamaky mihitsy ny fanandramana asaina iaina ny zanak'Israely. Ao amin'ny Deuteronomia 4:5-5. Deuteronomia 4:5-5. Dia hiteny eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe Sirianina mpanjenjena ny raiko. Ka nidina tany Egipta izy dia nivahiny tany mba amin'ny olombetsy. Ary tany izy nitonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny Egiptianina ka nampahory antsika
sy nampanao antsika fanomponina mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika ka niaino ny feontsika izy, ary nijery ny alahelo-tsika sy ny asantsika ary ny fahorentsika. Ary ny tanana mahery sy ny sandrina intsitra sy ny fahampatahorana lehibe sy ny famantarana ary ny fahagagana no nitondrany Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Dia nitondra antsika niditra teto amin'ity tany ity izy, dia ny tany Kanana izany, ka nanome antsika ity tany ity dia tany hitondra-dronono sy tantely. Tahakan'izany zany ny fitantarana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Santionan'izay betsaka no antsika raisina avy amin'ny ten'Andriamanitra. Raikoatran'izany rehefa mamerina amin'ny tantaran'ny Paska manokana na ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana, rehefa mitantaran'izany amin'ny zanany ray aman-dreny dia manampy be dehibe azy ireo zany tsy hanadino fa hatsiaro mandrakariva izay nataon'Andriamanitra ho azy sy ho an'ny vahoaka, na ho an'ny mpitantara na ho an'ny mpiaino zany dia samy mitondra soa azy ireo zany. Ka lesona lehibe zany ny malagasy dia nalaza tamin'ny fampitana, fahalalana, fampitana, fahendrena tamin'ny taranany, tamin'ny alalan'ny takariva morom-patana isan'andro ary entiny mihitsy ny zanany manaraka azy eny an-tsaha, mandeha manaraka azy naiza mba hahafahany mampita n'izany fahalalana izany. Lesinao antsika izany tokony hiverina amin'izany tsika mandra-peony indray ary. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR